Fanehoana tamin'ny mpanao gazety androany ara-mofony avy amin'ny mpitandriny filaminana nitondrany izy ireo fanazavana misimisy kokoa momba ny fitandrona filaminana amin'ny hoandrony sabotsy fotoana izay anaovan'ny filoham-pirenena vaovao ny fianianany etsy Mahamasina io. Filovana Manantsoa Christian Rakotondramanga. Tsisy monga ny mpitandro ny filaminana mikasika ny fametrahana ny fandriam-pahalemana mandritra ny androny lanonam-pianianana ny filohan'ny Repoblika vaovao Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery izay ho totsainy etsy Mahamasina amin'ny sabotsy ho avy izao. Nisy tokoa ny fivoriana teo amin'ny zandarmaria-pirenena, ny polisy-pirenena, ny miaramila ary ny komina Antananarivo renivohitra mikasika ty hetsika lehibe ity. Isan'ny voatra taorian'izany ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana. Ny hetsika voalohany dia amin'ny fitandrovana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto Antananarivo. Ny hetsika faharoa dia fitandrovana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ao amin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny manodidina azy. Ka ny hetsika rehetrarehetra zany dia mifandraika amin'izay ataontsika hoe toerana roa izay. Noho izany dia amafisina tanteraka ny fiarovana ny kianja ben'ny Mahamasina amin'ny alalan'ny fisafona, amin'ny alalan'ny fisavana isan-karazany na ao anatiny na aty ivelany. Ohatran'izay manerana ny tanàn'Antananarivo amin'ny alalan'ny fisafona na atongotra zany na anatina fiara. Ary efa misy koa ny andihana tany filaminana efa vonona andray andraikitra avy hatrany raha sanatria misy manakorotana. Mandritra io fotoana io zany dia betsaka ny fepetra sy ny fepetraka. Misy ny lalana hotapana izay manodidina Antananarivo eto ny avy ao amin'ny commune urbaine Antananarivo izay amoaka izay filazana izay. Fa azo lazaina fa i Mahamasina zany amin'io fotoana io mandritra ny amin'ny fito dia atao hoe tsy azo ivezivezen'ny fiarakaretsaka intsony. Ny commune urbaine Antananarivo dia hanao fanambarana amin'ny radio isan-karazany mba ahafantarantsika mpampiasa lalana ny fotoana tsy azo andehanana amin'ny faritra reny. Ny tanjona dia tsotra ihany ho atao mba anatin'ny filaminana fahatomina fandriam-pahalemana tanteraka ny fanaovan'ny filoha voafidy ny veloranony eo anatrehany firenena. Efa tsara petrapetraka avokoa ny lamina rehetra mikasika ireo hiditra eny Mahamasina mandritra ty lanonam-pianianana izay ho totosaina amin'ny sabotsy ho avy izao ty. Nisy ny fidinana teny Mahamasina tolakandro niarahana tamin'ireo tompon'andraikitra ambony avy amin'ny mpitandro ny filaminana, ny fiadidin'ny tetezamita, ny androm-panjakana ary ny stafin'Andriamatoa Rajaonarimampianina Hery hijerakaiky izany lamina zany.